Miaraba tompo-klasy tompo-vavy tonga soindray ianareo ato anatin'ity fandarana sahilasy zao eto amin'ny MBS ity fandarana tokoa izay arahanareo isaky ny alarobia alina tahaka zao eto amin'ity fahitalavitra MBS TV ity ao amin'ny onjapeo ihany koa MBS radio 570 teboka efatra ary arahanareo amin'ny YouTube ihany koa. Tony mahazatra dia mandray vahiny isika ato anatin'ny fandarana ho an'ny androany dia vahiny anankiroa no misesy horaisiko ato anatin'ny fandarana amin'ity alina ity ny vahintsika voalohany dia Andriamato Montarson Alleluia Rakotoandriana izy dia iresaka manokana mikasika ny toedrara mafapana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary aorian'izay kosa isika ny vahintsika faharoa dia ny filohan'ny jeune team eny talata mateny zany no iresadresaka amintsika isataratsika ny fandarana tony mahazatra isaky ny alarobia alina tahaka zao dia fanadiadina ka fanadiadina mitatitra indrindra ny fahitan'ny mpanao politika ny fanomezana ny fahefana eo ampelantanan'ny gouvernement raha tokany filohan'ny antenemeran-doolona no voalazany lalàna fa tokony handray izany rehefa mametra-pelana ny filoha-perinasa izay no fanadiadina ary isataratsika ny fiarahana raisitsika avy hatrany ny vahiny rehefa aveo iresadresaka momban'izay fanadiadina izay. Tetezamita no misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny mpahay fitantanana raharam-panjakana Julien Andriamorasata roitin'izy ireo amin'izay tena itiavan'ireo mpitondra azy tanteraka ny lalàna tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitra na metrahana ny fitantanana amin'ny mpikambany gouvernemanta ho hiatrany ny nambarany. Misy lalàna mamaritra mazava ny fotoana ahafahan'ny gouvernemanta mandray ny fitantanana ny firenena fa tsy amin'izao endrin-javatra amin'seho izao mihitsy. Marina aloha fa ny article 52 amin'ny lalam-panorona dia mametraka mihitsy hoe en cas d'empêchement du président du Sénat izy dia ny constaté par la ACC dia misy ny gouvernement collégial mananasa ny président de la République. Zay izy amin'ny teny français amin'ny ankapobeny. Ngamo za moa mahita fa ny empêchement zany nge terme constitutionnel zany concept constitutionnel zany zany hoe tena teny apetraka lalam-panorenana zany ka tsy azo tenitenenina fotsiny ohatran'izany fa raha hitarana zany dia hoe ahoana moa no nga empêcher le président du Sénat fa za mahita hoe tokony hametra-pelana izy na manao abandon de pouvoir amin'ny filazazy raha ohatra ka tsy vitany manao an'izy fa tsy tonga dia constaté ny ACC dia mametraka gouvernement provisoire ny ACC. Zay moa zany terme satria izy nge disposition constitutionnelle le fepetra mihitsy mametraka hoe tsy maintsy ataon'ny président Sénat ilay solotoerana ny président de la République ohatra ka milatsaka ny président raha manao démission na président de la République. Zay ny article 46 zay. Fa raha ohatra kosa le président du Sénat milatsaka président de la République zay vao mametraka le gouvernement provisoire. Fa aty ambany amin'ny article 52 milaza hoe en cas d'empêchement du président Sénat mantany tena zany terme constitutionnel zany za moa tsy magistrat fa mba fantatry fotsiny lalàna mikasika ny fitondram-panjakana fa ny anaranay zany ary fantatry tena tsy azo hitarina loatra izy fa hoe le empêchement zay inona ary ny dikan'izay misy procédure ange zany zay zany ny tena tiako apetraka ka miankina amin'ny ACC miangavy ny ACC mba tsy tanila be loatra anatin'ny fanapahan-kevitra raisiny zany satria any amin'ny dolo ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao. Nanamafy izany ny filohan'ny antoko politika Monima Monja Roindefo tokony ametra-pelana hoy izy ny filohan'ny antenemeran-doolona rehefa tsy mahafehy ny fitantanany fa tsy mbola midongy ho filohan'ny Sena ihany. Dia tafiditra ao anatina atao hoe transition de facto unilatérale. Zany hoe ny filohan'ny Sena mbola filohan'ny Sena fa tsy misahana ny andraikitry ny filoham-pirenena zay nomeny lalam-panorenana azy ny gouvernement no misahana izany collégialement mifanindran-dalana amin'le terme hoe tokony ho consensuellement no tokony ho izy kanefa moa en cas de force majeure reny zavatra reny na sanatriany vava misy fahafatesana mitranga na filatsahako fidina ny olona zay mitondra an'izany institution izany fa tsy zay no zava-misy zany hoe ao anaty transition tsika zao zany na dia tsy lazaina zay zavatra zay fa en terme juridique dia transition de facto fa unilatéral satria le gouvernement zay efa teo ihany no misahana an'izany glissement transitionnel izany na ny fikisahantsika makany amin'izany transition izany ka ho anay zany dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay ary dia tafiditra ao anatin'ny crise sahady ny firenetsika
ary dia mazava ny voasoratra ao amin'ny lalam-pandrenany eo amin'ny andriny ny fahenina amby efapolo ny filohan'ny repoblika amperinasa izay milatsaka ofidiana amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika dia mametra am-pialana tamin'ny toerany 80 andro mialohany anatanterana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika amin'ny ho anton-javatra io ny filohan'ny antenymerandolona no misana ny anjara raharahan'ny filohan'ny repoblika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin'ny filoha vaovao raha toa ny filohan'ny antenymerandolona ka milatsaka ofidiana ihany koa dia iaraha ny gouvernemanta amisahana ny asany filoham-panjakana. Mirabanao Andriamato Montarson Alleluia Rakoto Andriana mivahiny indray ato anatin'ny fandarana Saila zao amin'ny ity alarobia ity. Mirabanao Madame Clémence Rarinirina, miraba ireo rehetra manaraka izao fandarana Sai izao eto amin'ny MBS TV miraba na ny any ampitan-dranomasina na ny eto an-toerana dia faly indrindra miona aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo zao tahiny tompontsika rehetra. Iny fanadiadina iny araka nefa noresako teo no isataratsika ny resadresaka Andriamato Montarson iny aloha zany zao no vaovao malaza amin'izao fotoana zao nametra-pialana ny filoha Rajoelina ny filohan'ny Sénat no tokony nandray ny fitantanana ny firenena nambaran'ny filohan'ny HCC nefa fa de hoe nanao renonciation ny filohan'ny Sénat na hoe nilaza ho tsy maefa izany andraikitra izany ka dia ny gouvernemanta izany amin'izao fotoana izao no miara-mitantana ny firenena ary dia nekeny ny HCC izay fanapaha-kevitra izay. Ahoana ny fahitanao an'izany rehetra izany Andriamato Montarson? Ny zavatra miseho hafahafa ohatran'ny lambandrazana no izy ny fitenin'ny olona le zavatra satria na le fanapaha-kevitra ny HCC ary tsy mandeha araka an'le procédure tokony ho izy hoe constaté izy aloha tokony constaté ny tena tsy fahafahany Andriamatoa ahery manana razafy maefa izy zay vao nijery fomba anoloana azy fa ny tena manahirana amin'le izy de zao tany amin'ny volana me Andriamatoa razafy maefa araky ny zavatra hita teny amin'ny ainao anjery nanao fanambarana mihitsy izy hoe za de efa miomana ara-tsaina sy ara-batana hitanareo azy zao fa tena ao tsara hitantana ny firenena mandritra n'le fametra-pialan'ny président mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny fandraisan'ny président vaovao andraikitra teniny zay tonga de spontané teny amin'ny résidence de France inona mova de araky ny lalàna araky ny tokony ho izy ko zany araky ny lalam-panondrenana de prend acte ozy izy ny fitenenana ny olona rehetra tsy misy manan-kiana an'izany sy neny zay ny zavatra ny tranga tsy ohatran'izay anefa rehefa nandeha le izy fa mbola tany alohan'ny fialan'ny président de toa efa nanao taratasy ny prime ministre zay no anaovako hoe hafahafa mihitsy nanao taratasy hoe ny faniriny hitatana anio fotoana ametrahan'ny président fialana io ary mandra-piditry ny président vaovao eo amin'ny andraikitra zay misy azy zavatra tsinao ohatrany hoe efa fatany fa hijanona le président Sénat zany président Sénat ndray hoe nanao taratasy tsy zay ange le filaza fa hoe constatena ny tsy fahafahany constaten'ny HCC fa tsy nisy an'izany fa tonga de neken'ny HCC io le taratasy tsy kombakomba ve zany ny tiana atao atongavana am'izay fa ny dikany tena dikany amin'ny lafiny maha olona fotsiny de zao tsy atokisana ve zany dia hery manana razafy maefa tsy atokisana amin'ny hoe anao zay tiany fitondram-panjakana ankehitriny ho atao mandritra ny fifidianana ka dia taritiny ametra-pialana napirisihany tsy tenitsika hoe nampitahorony sy ny etsetra fa hoe taritiny nangatahany ametra-pialana mazava dia raha ny marina mantsy zany raha maha olona hoe araky ny fifanajana sy ny sotoavina rehetra tokony nametra-pialana le président Sénat raha tsy mandrava ange tamin'ny fotoanandro nefa nafantatra hoe misy olona mikasa mono izy kolonely raha tsy mandrava hoe tsy amboadidy mo général fa raisitro le andraikitra zany ampaharivony zany tsy ampaharivony zany akory ary nga hery manana razafy maefa inona ny mety natonga n'ilay safidy
tsika tsy mahafantatra mazava fa mifantanotaniko anao mifijirinao azo manokana hoe inona mety natonga lay safidy tsy nomena ny filohan'le Sénat le andraikitra araka ny lalam-panorenana fa no safidin'ny HCC moa zany hoe nomena hoe eo ambany fiaraha-mitantana gouvernemanta zany de arak'izay nylazaiko teo a tena mazava be hoe tsy atokisany a tsy atokisany mihitsy Andriamatoa filohan'ny Sénat hoe anao zay tiany hoe anao a zay hahalany angay andro nirina Rajoelina fa dia nangatany ary tena mety nisy fampitahorana matoa hoe nanao ohatran'izay satria le fomba fiteny zange nahita mihitsy le hoe président Sénat Andriamatoa Hermanana Razafy Mahefa teny amin'ny amba résidence de France fomba ny tenenany an'le izy hoe tena efa vonina ara-tsaina ara-batana hitantana nyty ohatran'ny hoe fepitoana foy ty anoloana ny andraikitry ny président le fomba ny tenenany azy tena hoe tsisy tahotra tsisy ninona tampoka eo manao taratasy izy fa tsy afaka anao an'le izy noho izany ny tahotra my be deaibe ny tahotra nampitahorina ve izy zay tsisy mahafantatra fa ny tahotra my be deaibe tao anatin'le izy de io de tonga de nitsambikina n'le HCC ny HCC la HCC n'a même pas constaté la défaillance de monsieur le président du Sénat fa tonga de nekeny le anina de nalefany hoe nareo gouvernemanta zany zay le izy semblant de procédure fa tsy en fin de compte tsy kitoto zay le zavatra mitranga ny gouvernemanta tsay moa zany zao no miara-mitantana ny firenena Andriamatoa Montarson gouvernemanta izay efa nanaovany solombavam-bahoaka motion de censure volana vitsivitsy lasa izay olona efa tsy natokisany député izay pomba ny fitondrana ny akamaroany zany zao no mitantana ny firenena ary indrindrindrindra tsy olom-boafidy nanakiana izany ny député IRD Paul Berarasimanana na Irosy ka nilaza fa de hoe hazo adika ozy izy fanongana mpanjakana ny zava-misy ny candidat Marc Ravalomanana ihany koa de nilaza hoe coup d'état institutionnel no misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao inona ny zavatra mety iseho manoloana nyty tranga ity Andriamatoa Montarson ny zavatra ny tsy fanaran-dalàna nge de miteraka korotana foana miteraka savoritaka eo amin'ny lafiny maro be deaibe ny impact zany mantsy zavatra maro samihafa ny mety isehony zany fa ny teneninao hoe ka le premier ministre arange olona efa natao motion de censure nisy projet na motion de censure tany amin'ny assemblée mazava nge fa premier ministre nge tsy le olona namiratra tsy namiratra mihitsy nge io hatramy 2018 akory angamby izy nefa nitondra teo il n'a jamais été brillant tsy navita tsy nisy zavatra vitany zay le izy efa hoe tsy namiratra no ny fidina hitantana le firenena hitarika de mba ahoana moa zany ahoana makaiza moa zany ty firenena ty mandritry ny hoe enim-bolana eo zany ny zavatra fotoana hitantanany an'izay ngamba za mino hiezaka mafy tokoa ngamba izy fa hoe misy mantsy miteny hoe za tsy matory andro tsy matory alina mihitsy mihevitra ny momba anareo reny nefa ny résultat hita de ngamby ty premier ministre ty zany rehefa mandray andraikitra ohatran'izao mba iova fa de na ikely aina ary de anao ny marina fa ho afa baraka eo izy ho afa baraka ny fianakaviany sy ny ankohonany raha manao zavatra kitoto eo izy mazava be zany ny député Rosy tsy nitsitsy raha nahitsy ihany koa ny laza hoe tokony ilaina ny fijoroan'ireo tandroka arony vozana manoloana andro zava-misy zao manahoana ny fahitanao an'izay antso fanambarana nataony fanehoan-kevitra ihany koa nataon'ny député Rosy zay Andriamatoa Montarson de ny tenin'ny député Rosy zany hoe ilaina fijoroan'ny tandroka arony vozona tsy mazava tsara le zavatra tiano lazaina inona moa le fijoroana tiano angatahana hoe ampanaja ny ara-dalàna ve atraiza koa le izy sy amin'le fomba hoana satria le ny tena marina ngery madame Clémence le tsy fanarahan-dalàna tsy vo tamin'io nataon'ny HCC io sy nanendrenany gouvernemanta hitantany fa efa trany aloha anio fandrafetana ny candidature ny filatsahako fidina ny reto olona maromaro reto
efa trany angely tsy fanaran-dalany de inona ny tiany ngiarosy marina angamba de zao aloha ngiarosy a no anome précision fa ny atsika tombatombana de ny everitsika tsika za aloha tsy de mihevitra le hoe mangataka izy ijoro ny tafika tandroko aronvozona tsy de le hoe coup d'état militaire ça n'a pas de sens am'izao fotoana zao tsy mandeha am'izay loanany zany itsoka ho azy eo zay manao coup d'état militaire tsisy vola ao tsisy nininina ao inona no ataonao ao zay fa le hoe mba ijoro a ireo tafika ireo mba hampandala ny ara-dalàna zay hoe mba harao le retsy ny lalàna fa aza ataoko toto ohatran'ity ty fireneny ty raha izay de veriko hoe tena manana ny rary mihitsy izy mampahatsiahy hoe zay ny ilana an'ireo tafika ireo fa reo ange hoe ho an'ny tanindrazana ny zandarma hoe ho an'ny lalàna sy ny tanindrazana fa ity sady tsy ho an'ny tanindrazana tsy ho fiarovana ny lalàna fa de fametrahana ny kitoto zany no atao eto am'ty fireneny ity ka de rariny izy ary izy IRD tsy piana aloha zay fa izy IRD no mampatsiahy hoe coup d'état institutionnel fa maninona no coup d'état institutionnel tena le institution voakasika reto ato anatin'ny fiainan'ny republika afa-tsy ny assemblée nationale voakasika zao zavatra rehetra zao voakitika daholo ny ACC ny gouvernement ny Sénat samy voasarigotra ao anatin'le tsy fanarahan-dalàna daholo de mampalahelo le firenena am'izao tsika miteny zao moa zany mbola tsy fantatra zay mety ho fiovanjavatra tsy hoatsy fa de ny gouvernement moa zany iray manontolo ny miara mitantana ny firenena tsy mbola niatrika tranga tahaka zao Madagasikara hatram'izay Andriamatoa Montarson telopolo mahery eo ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement azo everina fa samy manana ny lohany ireo olona ao anatin'ny gouvernement tsirairay ireo anao ahoana ny zavatra mety hitranga sy isy eto rapiso raha tarafina amin'ny firafitra ny fitantanana ny firenena araky ny nanekeny ny HCC azy io ny HCC no nametraka an'io raha mifirafitry ny gouvernement sy ny zavatra ny ainana tamin'ny gouvernement io i raha matoa ministre ny communication ve zany ny patron satria zay nge le zavatra nitranga teo hatram'izay tsy misy makinamy président raha teneniny hoe aloha maliko azy zay de ahoana moa zany ny fiainana io marina aloha fa tsy misy tsy mbola nisy firenena nanao ohatr' zao teto ambonin'ny tany tsika malagasy efa nisy ihany ny transition na tamin'ny 2009 na tany amin'ny 1900 je sais pas 691 fa mbola tsy nisy tonga amy zavatra ohatr' zao le prime ministre mafeve point teboka no apetraka mafe tsara an'ireo ministre an'ireo ve sa le ministre no mifehy an'le izy dans l'ensemble mantsy izy no hoe mpitatana fa tsy misy tsony hoe ray gouvernement ray prime ministre ray ministre sianina fa zao fitambaran'izy rehetra no mpitatana collégial de zao izany patron zany rehetrarehetra zany miteraka ary zao isavoritaka le izy rehefa tsy mazava tsara fandaminanao de aiza noho ny antony maro samy hafa angamba de mba alala andefitra ny sasany alala netry tena zay tsy de hain'ireo fanjakana nisy hatram'izay ireo nandritry ny 2019 ka hatram'izao zany hoe manetry tena sy maneho fitiavana ny aniny zany fa de le misehoseho sy mizaozao ka raha izay ny miaraka ao dia milaza marina aminao ary madame Clémence fa zao tsy mifankahita tsony tsika eto tsy hifankahita tsony hoe inona marina zay etsy andany zany rehetra zany efa andresahanao teo ihany fa mafisiko hoe Andriamatoa ery manana razafy mahefa na de tsy nandray an'ilay andraikitra aza de nijanona izy ho filohan'ny Sénat tsy nametra-pialana izy araky ny efa andresahanao teo manao ahoana indray ny fandraisanao an'izay ny fandraisako azy de tsotra miala tsiny amin'ny mahefa ny fiantsonan'izy io mantsy teny akatso fa ny androna ny tsy naniry volo ny enatr'olona mitsoka andaharana ianao zay mihitsy ny dikany maninona any miteny hoe mitsoka andaharana kolonely raha tsy mandrava tamin'ny 570 nanaiky efa ao anatin'ny savoritaka ny tafika sy ny anina nanaiky izy hoe avelao ara ho raisitro fa mila mpandray andraikitra enao tari aloha efa nanao hoe vonona efa niomana mihitsy avy eo anao mitsoka tapoka fa maninona ianao tsy miala sa le fitiavatena le fantatro nefa ny zavatra ieniko
hoe niova mihitsy izy io ary tena saika anao zavatra tena hoe marina sy ara-dalàna izy io a fa tena noho ny antony ngamba tena hoe mihoatra ny lohany mihitsy a le zavatra mitranga sy nambara taminy ary raha fahalalako ny totra nyreto olony reto aloha tsy menatra an'izany reo de nampitahorony mihitsy andeha hery manana razafy mahefa de ankatimini ange le nylany nalefa taratasy ananina fotsiny hany de zay farany tokony izy tokony niala raha manina azy raha normal raha ny ara-dalàna hoe asaina mijoro anao a de tsy mahasa mijoro menatra ange ianao raha ohatra izany hoe mba homemboninahitra ianao mijoro hanavitra ny firenena tsy mahasa ianao inona ny ilana anao tonga am'le fitenenan'olo ianao sy ny ombo no mitovy raha ohatra miala tsiny fa de zay tena lasa mampitovy anao amin'ny zavatra kitoto fa tena tokony hialy ianao a am'izay ianao mivoaka amboninahitra tsara hoe izy kosa rehefa tena tsy asainareo manao an'le izy araky ny andraikitra tokony ho azy izy a de aleony nanaja tena ny ala de mba nitehaka ny olona hoe zanika tena olona azo itokoisan'izany fa ity fa koatran'izay ihany koa Andriamato Motarson de ny rearibe i Andry Rajoelina atao riany nanaovany ny antsapaka teny amin'ny CNI fa hoe mahay stratégie politique izy a ka tafiditra ao anatin'izay ny nanendreny tamin'ny ora farany a ny général Ravalomanana Richard olona inona ary mety hoe ao ambadiky ny fanendreny iny satria hatreto aloha mivondresantsika teo a ny filohan'ny Sénat mbola tsy nametraka démission mbola Hery Manana Razafy Mahefa no mitarika ny Sénat hatramin'izao ka izao nge tsy haiko hoe mahay stratégie ve aloha nga Andry Nirina Rajoelina mba gaga ihany am'le izy satria amin'ny zavatra sasany a tsy de nampiseho an'izay izy fa teo izy angamba zany vao tena nampiseho an'izay fa raha ny firindra n'le zavatra nataony de tokony hoe nanendra nga Richard Ravalomanana izy a olona de nasaina ny fidy président retsy loolona de ho natao président zay raha ny firindra ny legady hoe stratégie moa no resahany azy raha ny firindrany zany do zay le izy fa ny eniko koa marina sa tsy marina teboka anao apetraka hoe tsy nekeny Sénat nge saika IRD daholo ngamba raitsy ny ohatran'izany no tsy IRD ao fa tsy nekendry zareo ny président nga de fahaizana stratégie daholo moa zany raha tsy nanaiky ny sénateur zay mihitsy le stratégie ainga miala tsiny zay mihitsy le stratégie ainga Andry Nirina Rajoelina le zavatra ohatran'izany de io izy io olona tsotra zany nga général Ravalomanana Richard zay fa tsy araky ny tokony izy miteo hoe za mahay de miara mahititsika tsy nandeha any am'le kajy ny everany azy le izy fa raha ny izy zany de hoe io de tsy my prime ministre sy ny gouvernement zay fa nanepoka tapoka ny tatsy sy point de vue zay ny logika sa ny cohérence no hanazavana an'izay hoe raha ny logika cohérence an'le araky ny toetrany Rajoelina dia zay ny tokony nandehanany fa izy moa am'le fahaizan'le stratégie indray de mety hoe alefako kely anao nga Richard Ravalomanana général fa tsy manao président ianao fa alefako ao fotsiny mety zay indray le stratégie any nge de nahay mihitsy izy ka tena de zay zany ya araky nefa noresantsika teo moa de hoe nametra-pialana moa zany ny Filoha Rajoelina ny eken'ny HCC ny firotsahako fidiny na de fantatra tsara raha fa de frantsay izy nandeha ny resabe tao amin'ny tambajotra tserasera hoe nisy ihany ataotsika conditionnel le izy hoe voalaza fa nisy ihany ny mpitsara ny tsy valana ny amin'ny fankatoavana ny firotsahany fa de hoe ino moa zany ny fanapa-kevitra farany isan'ny ifaninana zany Andriamato Andry Nirina Rajoelina na de frantsay aza androany moa ny candidat fitambaran'ny candidat miisa 10 nanao fanambarana ary isan'ny nambaran'izy ireo tao anatin'izany fanambarana izany fa de hoe tsy ara-dalàna nanekeny ny HCC ny antota taratasy firotsahako fidiny Andry Nirina Rajoelina ho anao manoka Andriamato Motarson efa nampozina ve
ny ho fankatoavan'ny HCC an'iny firotsako vidiana andro Rajoelina iny. Za kosa aloha honnêtement tsy de nieritreritra hoe ho tonga am'izay le HCC fa hoe nga Andry Nirina Rajoelina maniry ho candidat efa hita soritra ihany zay tany am'le fomba fihetsika fomba fiteny sy zao ngely izy tsy marina tokoa no nanendreniny HCC an'io satria misy procédure misy namako ange teny aminao ary madame nisy namako nangataka nationalité française petraka eto Madagasikara izy professeur io olona io teraka taloha 1960 de nataon'ny frantsay hoe tony attestation de renonciation afa mihitsy zay fa tsy de nisy nyresaka loatra zay hoetony attestation de renonciation anao ny nationalité malagasy zay vao recevable demandenao recevable ny demande nationalité française de teo moa le namana de nijanona tsy zay tsy nantediaviny fa mba hoe ho an'ny zanany ka Andry Nirina Rajoelina mety misy miteny hoe ka be de be gasy any andafy miala tsiny escalité reny olona reny hoe ingénieur docteur professeur de mahazo intégration tsy mila manao demande na nationalité reny de lasa double nationalité reny zay le gasy be de be manao vakansy aty de zao tsy nisy taratasy na namarina fa renoncer nationalité française Rajoelina de nameny fitsarana hoe de mizaka ny zo malagasy izy eo le tsy marina fitsarana nefa araky ny fantatrao maheno zany mihitsy ianao hoe ici c'est le temple de la justice le refuge des faibles ny fitsarana hoe zany nefa le mandeha le zavatra tsy zay le mitranga de inona tsy misy élément nouveau nentina akory teo anatin'le fitsarana mba nanomezana ny Andry Nirina Rajoelina hoe zao no mahagasy azy tsisy fa tonga de hoe agasy izy de zay koa le HCC tsy misy ninina tsy misy de mampalahelo fanjakana tandalana ve tsika ny HCC asaina mamaly an'izay fa miresaka an'izay HCC zay hatrany isika Andriamato Motarson ny taratasy izay nalefan'ireo candidat miisa 10 omaly tany amin'ny filohan'ny CENI de tena hoe manameloka ny fanapakevitry ny HCC ny anomeny fitantanana ny firenena ho an'ny fiaraha-mitantany gouvernement satria ho izy ireo hoe natao izy io mba hanomezana vahana ilay filoha teo aloha izay mbola candidat ihany moa zany mbola nanamafy an'izany ireo candidat ireo androany arak'ilay taratasy voandresantsika teo betsaka ireo napiakapeo ny amin'ny tokony handravana ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ianao manokana Andriamato Motarson miombon-kevitra amin'izay ve ianao? Za aloha tamy hitako le taratasy maliny tokoa hoe tsy atokisa zao nge le fatokisana olona nge miainga avy any amin'ny ataon'le olona fomba hitanao ataon'ny olona io hoe mba mendrika ve manaja ve misy fitiavana ve ataon'le olona de mahatoky anao fa ity HCC ty tsisy fombafomba kory arahany atongavany eo am'le fanapakevitra hoe ekena fa malagasy nga Andry Rajoelina tsy maintsy zay eny fomba moa zany za tsy pahanina lalàna ka de hoe anaraka an'le anina tsara fa le fomba natongavana any am'le hoe malagasy tanteraka Andry Rajoelina tsy de nanaraka amin'ny fombafomba ary tsy tokony ho tonga am'izay mihitsy izy raha ny lalàna de zao ny olona manao hoe tsy atokisanay reto HCC reto so de hiteny ray reo HCC reo hoe diso reo olona reo so de anao mety ataony mantsy autorité de la chose jugée tsy dikevitra tsony zany miala tsiny miala fondro fa manao ny tsy marina nareo ko ahoana moa ny olona ny tsy teny ny olona nge tsy dozo ny olona hoe tsy mahatoky anareo tsony zay najanony olona eo zany le resaka fa de mitohizany hoe tsy mahatoky anareo tsony zay zany hoe ianareo tsirairay reo zany ary ny tena raharaha nge de zao voaka le resaka hoe dimy nanda efatra nanaiky de rehefa mifandresy lahatra tao lasa nanaiky daholo zany farafaratsy ny maro anisa amin'izy rehetra de lasa ny ekena ny candidature ny Andry Rajoelina de ho anatrehany zany ve ahoana ny fomba atokisan'ny olona n'io HCC io nefa nareo tokony hoe antoka iaro ny maha republika ny republika
zao ny zavatra ataonareo de makaiza moa zany tsika am'izao fitiavantenanareo zao nge ny resaka be deaibe hoe ka zao ny antony e misy nahazo an'izao ve sa ahoana zany lasa zany sisa ny resaka eto am'ty fireneny ity zay tsy tokony ho izy zany raha ho anareo a mpitsara mpiandry ny lalam-panorenana firenena malagasy io tsy mendrika zany hoanao manokana zany tokony horavana ny RCC miombokevitra am'izay zany Andriamatomo-Tarson zara tsy manao hoe tokony horavana kory izy fa raha za reo raha za mihitsy reo mametra-pelana hoe inisiativako tsy miandry alana kory a fa tena menatra am'izao zavatra mitrango zao tsisy zavatra azo anamarinana ny zavatra nataon'ireo ange zay fa apetraky tsika mantsy le olana hoe zao ny zavatra nataonareo zao ny zavatra nataonareo tena olana tokoa ny impact zay ho amin'ny fiainam-pirenena ngeda be dinona ny vahaolana ataondry zareo vahaolana tena toro andry zareo de zao hoe mela teo nareo mametra felana de am'izay mba miarina fieveran'ny olona anareo sy ny momba anareo rehetra zay le izy androany moa nresaka n'lay taratasy isika zay nalefa ny fanambarana moa zany ny tena marimarina kokoa nataon'ireo candidat miisa folo izay mirotsaka hovidina voarakitra ao anatin'izany taratasy zany ihany koa ny fiantsona ny FFKM hitarika dinika amoahana ny Madagasikara ao anatin'izao krizy izay misy am'izao fotoana zao ihany koa manahoana ny fandraisan'ny Andriamatoa Montarson an'izay inisiativa ny raisin'ireo candidat miisa folo izay ka ireo candidat reo aloha matoa izy mirotsaka candidat de verina fa olona mahatarika olona sy mahay mitarika olona zany hoe leader ary raha ny formationna leader zay le fahaizana miresaka mandresy lahatra ny olona irona anatanteraka tarigetra anankiray zay a zany ny voalohany zany ka maninona moro zareo hoe ny FFKM no nantsoiny hoe iantso hitarika ny resaka hifanaovana tena araky ny tokony hoe zany satria ny autorité morale ny FFKM nge tsy misy mananoatra an'ireo eto a Madagasikara aloha zany tsy misy tsy ny Sénat moa efa mitsopahana ny filohany iny de efa ohatrohatry zay dolo ngamba ny ambony ny gouvernemanta moa tsy anina am'izay ny ACC tsy izary ny Assemblée nationale tsy fa ireo FFKM reo ange raha araky ny soratra masina reo zany le hoe mpaminany reo a mampahafantatra hoe mba zao reny tenin'ny soratra masina de mba reo mitory ny fifankatiavan'ireo sy ny fifanajana de araky ny tokony ho izy ka zay ny mahatonga nyreto candidat anankifolo reto hoe mandefa fangatahana any amin'ny FFKM hoe mba tarito reny fampiresahana eto amin'ny firenena fa tena efa akaiky ny savoritaka tsika ity ka mba tsy hatongana am'le hatongavana am'le savoritaka ary fantatra fa ianareo ray aman-dreny a tsy hoe hikapoka ny ray de anampitambony ray tsy zany reo satria ireo mahafantatra koa hoe ianareo na ahoana samby zanaky ny FFKM madolonareo na finoana hafa mihitsy arynareo zananareo de zao tokony araka iresaky tsika zay mantsy ny important am'le miresaka nge de zao hoe mitovy ny fahazahoanan'le olana samy mitovy fa tsy hoe ny hafa ry ny olana de ny hafa ry ny olana tsy fakahitana raha vao zay fa tena atao mifanazava tsara de mba hita ny vahaolana am'izay miaraka nge fahitana vahaolana nge miaraka mahita vahaolana miaraka rehefa ohatra ka mifanakalo hevitra sy fampiresaka tsara eo mba ny fitarihan'ny ray aman-dreny reo ray aman-dreny reo tsy misy hoe pomba ny aniny reo na pomba tsy manao an'izay reo fa raha zany tsy misy olona nanaiky ho atson'ireo fa fantatry reo fa tena hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tokony ho izy de zay ny mahatonga nyreto candidat anankifolo ny antso azy reo tena ray aman-dreny reo eto amin'ny firenena ray aman-dreny reo fa tsy hoe tsy mitovy amin'le hoe tangalamena sy ny aniny reo fa tena ray aman-dreny reo azo itokisana ary manana ny herim-panahy amin'ny anatanterahana zao zavatra fangatahan'ny olona am'izao
Tonga ty amin'ny famaraparanana resadresaky tsika Andriamato Montarson manoloana an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao miverina indray le resaka fivoizana n'ity resaka tetezamita ity misy indray no mampiakapeony amin'ny hoe io ara fa miraikitra ny korotana mila lamina ny kanja amboariny lalàna ovainy rafitra sy ny sisa maro tsy voatanisa ny hevitra ao manoloana an'izay fangatahana ve sa fitakina mandeha ny ambadimbadika any momba ty resaka tetezamita ity zay Andriamato Montarson. Ny hevitro Madame Clémence de zao marina le izy ange misy marina ny olona mametraka an'le zavatra araky ny hitany aloha zany araky ny hitantsika rehetra de apetrany le izy aleo aloha alamina mihitsy aleo aloha arindry de am'izay mandeha ara-dalàna le fifidianana ka toaviny rehetra sy ny mangarara sy ny etsetra ohatrany séduisant ohatrany mahatehoty le fandarany azy fa zao anefa misy zavatra ho ambadiky le eritreriny hoe ndao tetezamita foy teneniny hoe foy hoe rotona ohatra zany no atao mba azahoana mandamina tsara ny liste électorale ny lalahy-pifidiana sy ny etsetretsetra fa zao tsy mety zany vahoaka malagasy efa maty ny fahantrana any Toliary efa firy raha vao mipetraka fotsiny ianao hoe tetezamita de efa tsy misy financement mandeha eo satria ohatran'ny hoe olona tsy manan-kanarana tsy manana adresy tsy manana karapanondro tonga angata-bola any amin'ny banky misy banky ve anome an'izany tsy misy enao mifanjakana efa tsy misy vola donc mamono tena raha vao mieritreritra hoe anao tetezamita fa ny zavatra teneniko ambara kosa aloha hoe ny liste électorale seny olona mampimengy le seny fa zao corrigena correction azo atao am'le liste électorale vita ao anatin'ny roa volana nge zany rehefa tena miasy ny misy ny vola ny olona misy fitaovana misy tsy manahira roa volana zany de vita lalahy-pifidianana entitra fotsiny ianao mampiatra an'io fa zao amorony ianao hoe bro-pifidianana de fokotany misy firononao tapoka teneniny ianao hoe avoainy coordonné an'ireo bro-pokotany reo bro-pifidianan'ireo na ze coordonné misy an'le fokotany tsy nanao an'izany ange ny seny fa de foroporoniny eo fotsiny zany le izy de zay moa le ohatra oziny olona hoe ka marina ange ny tenenin'ny olona sasany hoe tsy ara-dalàny reo tsy marina sy ny etsetretsetra fa izany na izany ara ny tenin'ny olona tsy mandeha mihitsy zany resaka hoe andao anao hoe zeny zao mantsy mampatsiahy kely fotsiny Madame Clémence eniko ty saika nahatongavan'le saika ahatongavan'le raha mato ministre ny affaires étrangères frantsay teto Madagasikara ampanao soniany io zeny io hoe isin'ny tetezamita fa zao frantsay ange amin'ny mahafrantsay azy reo de zao gouvernement frantsay fitambarana courant politika maromaro pro Sarkozy zao ao anatin'ny ministre ny affaires étrangères io sy ministère ny intérieur or ny président Sarkozy tena tsy tian'ny président Ravalomanana tena tonga de itsina le resaka fa maninona tsy resy tamin'ny ady hevitra tany a New York tamin'ny hoe anaovana ny jeu francophonie teto Madagasikara izy nanda président Ravalomanana nangataka de président Ravalomanana neken'ny olona tsy zakany ny olona ohatran'ny Sarkozy tsy mahazaka an'izany hoe eo amason'ny olona izy de tena ohatr' zany tsy mahazaka an'izany izy de nataony ny coup d'état izy ange nanao an'iny 2009 préparation an'iny rotaona tonga amin'iny zao izy miverina à la charge saika anao an'le génie zay le izy nakany Afrika Atsimo le ministre ny affaires étrangères rehefa tsy naketo Madagasikara zao tsy hitatramina le any sadek tokony anome recommandation le gouvernement hoe reto ny parametre tsy maintsy respectena alohan'ny anatanterahana n'io fifidianana io hatramin'ny androany tsy hitany sadek donc c'est le lobby français qui a pris en charge zavatra be de be de zao de miezaka hoe de voizina samy iny fa ry zareo ihany mivoy an'ity hoe ataovy le génie ataovy le génie zao hoe allo mitambatra zay ange process makany am'le génie ange le hoe mitambarina reo rehetra de aloha alamina mihitsy ny raharaha zao
tsy mety zany sady tsy misy vola on n'a pas le temps zay aleo alefa ny fifidianana arahana maso tsara ny FFKM manara-maso ny antoko rehetra milatsaka am'ireo fifidianan'ireo samy manara-maso de ho ita hoe nangalatra io fitondrana io sa tsy nangalatra ny ritsika rehetra tsy nangalatra izy a fa tena nanao ny marina rehefa tena nanao ny marina io a de zay maharesy eo zany a de meraha-bazy tsika zay fotsiny fa tsy mila ny correction na liste électorale hoa ça peut se faire de 3 mois au maximum pas la peine de s'étaler en 2 ans am'zany zavatra zany atongavana am'zany fa de vita ny liste électorale arahana maso ny fifidianana tsy maninona na ampiseho amin'ny farafahaizany reto ny ERD a anaovana tsikombakomba ampandresena azy a fa za mino madame Clémence tapitra eo manao somom mankorba hoe miakatra de midina ankilosy a efa manomboka midina am'izay ireo fa tsy maka izy ireo tsy misy matahotra an'ireo ny olona am'zany fa de manentana ny olona ifiditsika tsy atahotra tsy afimenareo mandany andro lany foana ange izy tsy marina zay fotsiny ia tamin'ny marena moa nahenonao ihany koa naneo hevitra teto amin'ny MBS ihany Andriamatoa Montarson sady amaranantsika tena amaranantsika andresadresaka nanao fanehoan-kevitra ianao mikasika ny hoe tena ady ara-panahy mihitsy koa ny tokony hoentina eto Madagasikara manoloana n'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao a manahoana ny mikasika an'izay sady amara-paranantsika andresadresaka tena ny olona nyresaka fampiresaka tamiko olona tany États-Unis gasy expert financier sy professeur anankiray ao a Frantsa tena be loatra ozy le asan-devoly eo Madagasikara zany mahatonga an'io zavatra ohatra zao efa tsy misy limity tsony ny tsy fanaran-dalàna ny alatra tsy menatra tsony mandainga sy zany inge asan'ilay ratsy moa zany tsy tenenina hoe devoly satria manina ohatran'ny hoe manajanaja azy ony raha tenenina hoe devoly izy fa tsy tenenina tsy nomena akory fa tsy mila ajaina sy ny etsetra hoe ilay ratsy na lay fetsy fa de zao taritiny anao zavatra tsy marina ianao ary zao no adininy reto olona reto mpanaraka azy reto lay ratsy ihany no nareo zao hoe hieritreritra anao zavatra amin'ny fifidianana de anao doublon sy etsetra ampiasa carte électorale carte d'identité nationale tsy eo tsara sy ny etsetra milaza aminareo a lay ratsy lay fetsy teneniko ihany lay devoly mitarika anareo izy ihany ny ampangana mpangangereo izy ihany mitondra vavolombelona ampiseho ny tsy fahamarinanareo de ho hitany tsy mety ataonareo a de tsy anaiky ny olona de lasa miteraka zavatra fahafy eto amin'ny firenena zany ka zao ho atsika vahoaka malagasy reny zavatra tiako mba holazaina de zao nisy zavatra zay mantsy nataotao amin'ny reto FFKM moa fitambarana fiangonana anakefatra de efa nisy tao afitariana hoe mivavah isika vahoaka malagasy rehefa mivalo alina mivavah ho an'ny firenena isa tokatrano mba handresena ny asan'lay ratsy a lay fetsy a mivavah isa tokatrano a mba atongavan'ny famindram-pon'Andriamanitra nampian'Andriamanitra atsika fa na misy sara amin'ny Israely ozy ny fitenenana miaino atsika foana Andriamanitra amindra fo amitsika mela heliko atsika ary anasitrana ny tanyntsika de zay a no irina sy angatahana madame Clémence Itrangy eto amin'ity firenena ity ia mankasitraka anao be dehibe nitondra an'izay fanehoan-kevitra marobe tato anatin'ny fandarana izay Andriamatoa Montarson aleloia arako toandrina mivahiny farondroany ianao androany teto anatin'ny fandarana mametraka ny mandra-pioana ho anao a ho amin'ny manaraka indray tompoko mandra-pioana madame Clémence mandra-pioana aminareo rehetra nanaraka izao fandarana izao ny tenanay a dia manaraka ny arinany ray misaotra tompoko izay ny resadresaka ny rahantsika tamin'ny vahintsika voalohany a raisitsika kosa indray a ny vahintsika faharoa amin'ny tialina ity efa natsidika ihany teny am-piandohan'ny fandarana de tsy iza fa Andriamatoa Zora Rifson izay filopitarika ny jeune team eny amin'ny commune Talata Mateny a fa miarabanao Andriamatoa Zora Rifson mivahiny indray ato anatin'ny fandarana sahila zao amin'ny tialina ity faly miarabanao Clémence rariny irina de faly miaraba koa andreo mpanaraka rehetra ny fandarana sahila zao mafana moa ny toedrara am'izao fotoana izao Andriamatoa Zora Rifson na tiana na tsy tiana nefa dia
ny fifidianana ihany no vahaolana ho an'ny Madagasikara entsika mivoaka amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Isan'ny vaovao nalaza ihany koa tamin'ny ity herinandro ity dia ny fanatanterahana sy ny fahavitana ny fisariana ny laharana izay hoentin'ireo kandida izay ifaninana zany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha izay fisariana izay moa zany de teo amin'ny laharana eo amin'ny laharana 5 no misy ny kandida Marc Ravalomanana ho anareo jeune team eny amin'ny commune Talatamaty ahoana nandraisanareo aloha an'ilay hoe laharana 5 zany. Ya misaotra amin'ilay fanontaniana. Voalohany indrindra aloha fandraisana ny laharana 5 iny dia angamba ny entiko amina fanazavana tsotsotra sady arahako tsikitsiky satria dia tena raha ohatra hoe raisitsika amin'izany hoe 5 zany égale 5-5 mahafinaritra be zany zavatra zany. Afaka tenenitsika koa hoe bravo, super, inona koa azy ilazana zany re mendrika izay angamba ny azoko ilazana azy. Dia sady mora aminay kokoa zany no sady bravo be président Ravalomanana sitona an'le numéro 5 dia mora aminay kokoa na resaka communication raha rehefa avy eo na mifanena any an-dalana ara etsy fotsiny ny olona dia efa mazava ho azy ny dikan'izay. Tsy olazaina betsaka angamba tsy voatery anao azao hoe le 5 doigts de la main zany fa na dia etsy fotsiny ara dia efa afaka anehoana hoe zay le kandida toananay ary za mino tanteraka fa eny amin'ny arabe eny amin'ny eny anivon'ny Fokotany zay eny anivon'ny commune isan-karazany eny dia zay ny zavatra hitranga amin'ny ity fifidianana zay ohatra asika ity. Vao nivoaka iny laharana 5 iny dia za manokana nahita fiarahamentana be tao anaty tambazotra tserasera. Nisy ny andala tsoratra masina izay ny fanjoy avy hatrany tao anatin'izay laharana 5 izay raha tsy diso hoe aza matahotra mino fotsiny ihany izay manahoana sy manahoana ny nandraisanareo an'izay. Voamay moa mazava ho azy satria raha resaka fotsy momba an'itsika boky ny masina marika toko 5:5 izay raha tsy diso aza matahotra mino fotsiny ihany. Mazava ho azy zay koa tsy matahotra mihitsy fa tena mino tanteraka ary mino ny fahendren'ny ny kandida zay toananay ary mino tanteraka koa fa tsy maintsy andresy izahay amin'ity indray mitoraka ity. Ny kandida Andry Rajoelina dia raha nivoaka tany amin'ny Atsapaka dia somary ndreare ihany moa fomba na kandida moa zany tsy mahagaga ny amin'ny hoe tsy maintsy hibata ny fandresena ihany koa zareo nareo eo anivon'ny jeune team moa zany manohana ny kandida Marc Ravalomanana manahoana sy manahoana ny ataontsika hoe fahatokisana ny amin'izay mety ho fandresena amin'izao fiatrehana fifidianana izao. Misaotra amin'ny fanontaniana. Mazava ho azy aloha mato vonona ny faninana dia efa matoky ianao fa andresy. Izay koa efa 5 taona latsaka zany nanomanana an'izy ity fa tsy hoe vao tamin'ny volana ambony na vao aingana ny hoe ho avy ny fifidianana 2023 dia efa volana tanteraka zany izahay eo anivon'ny tiako Madagasikara eo anivon'ny commune Talatamaty indrindra izahay tanora ny tena hikatroka bebe kokoa amin'ny ny propagande moa zany ho fampantaninan'ny kandida zay toananay. Ao anatin'izay fahavononan'izay tsy te antany hoe fiomanana tsony fa hoe fahavonona araka ny teninao inona zany zao zavatra ataonareo amin'izao fotoana izao amin'izay fiomanana amin'ilay fiatrehana ny rapitso zany amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Ya, makasitraka Clémence. Voalohany aloha ny antoko Madagasikara mazava ho azy dia efa miroso foana zany any amin'ny fifidianana. Tsy mijery lalana hafa mihitsy zany fa tena miroso hatrany any amin'ny fifidianana. Dia ny zavatra ataonay eny anivon'ny Fokotany sy ny commune misy anay misy Fokotany 12 moa izahay eo amin'ny commune Talatamaty. Efa be dia be ny etsika natao mety hitanareo teny angamba nisy fotoana nandeha tamin'ny vaovao tamin'ny MPS efa presque zany efa volona ny ireo délégué
ireo rehetra izay isahana amin'ny lafa fifidianana ary mazava ho azy moa zay fa tena ametraka andromaso tanteraka mihitsy iambona ny voka-pifidianana zay ho avy eo de ny zavatra tena ataony hoe zany amin'izao de mampanao formation an'ireo délégué zay fifidianana tsy na tsy hoe zao vao nisy akory fa zavatra efa nisy foana zay efa manana an'ireo comteam ao amin'ny commune misy anay ireo tena lehibe any eo anivon'ny commune efa manana traikefa be ny amin'izany sy ireo izay traikefa avy any amin'ny prof be de atambatra eo moa zany fampifanana ho an'ny ireo membre-ny ireo délégué rehetrarehetra ireo. Noresahana niaraka tamin'ny vahiny voalohany tato anaty fandarana teo ny hoe misy ny tetika hafahafa ny ambadika any fijerin'ireo mpifaninana hoe to mitady hanomevana ny candidat izay filoha teo aloha izay vao niala teo amin'ny fitondrana ahoana no andraisanareo an'izay manokana tsy mampatahotra tsy mampiayanareo ve ny fisiny zany tetika maro samihafa ny ambadimbadika any zay me mitady hanome mikasa hanomevana ny candidat moa zany zay vao avy nitondra ny firenena. Za ngamba tsy teny hoe mampatahotra na mety hitondra inona ho anay moa izy fa ny zavatra azoko lazaina ngamba de voana ndray fitondrana ny Andry Rajoelina sy ny ekipany tamin'ny 2019 iny de loza zay foana ny zavatra mitranga loza akavia loza akavanana loza any aloha loza any aoriana tsisy zavatra nanjary mihitsy zany teto amin'ny tasin'ny firenena zao ndraiky koa tia tsy resaka zavatra be deabe tsika satria tsy voaresaka eto daholo zany zavatra tsy fetezana rehetra nataony zareo zany izao de ny fahitana an'le izy manokana zany indrindra izay tanora zany de tena mendrika tena hoe fanonganam-panjakana akitsirany fotsiny zao izy io ny antony de mazava ho azy tena efa kajikajy le izy amiko tena hoe 1+1 égale 3 ve sa 4+3 égale 3 efa kajikajy efa vita ny zavatra ataony zareo satria io fandikan-dalàna miopapana zay misesisesy foana zay ataony zareo io de ohatrany hoe cautionné n'ilay HCC zay miraitsin-kombakomba amin'ny fitondram-panjakana zany mazava ho azy ka zay ny mahatonga an'le candidat anankifolo reto tsy manana fahatokisana amin'le HCC tsony satria io fandraisan'ny prime ministre tsy hayan'ny fitondranan'ny firenena vonjomaika io hatramin'ny fahasivy volana novambra izy io moa de tena hoe mendrika tena hoe sarisarina fanodinana voka-pifidianana ampandaninan'ny Andry Rajoelina. Fa tsy matahotra maloana an'izany ve nefa ny jeune team manokana? Mazava ho azy aloha zay aloha tsy matahotra mihitsy satria izay efa volana ny faninana volana ny ady ady masina koa izy ity raisinay an'izay fanaizana zany aza araka le teniko teny am-piandohana ametraka andromaso mandraka ariva izahay mba tena tsy isian'ny ino moa izy ity ny fangalaram-bato eny anivon'ny bureau de vote Isatsokaja moa ny ireo lehibe anay any amin'ny prof be koa efa manana ny paikady manokana entina iady amin'ny fanarahana maso ny voka-pifidianana ray manontolo mihitsy isan'ambaratongany zany. Ya tonga aty amin'ny famaranana resadresaka tsika Andriamatoa Jourarive-San inona ny teny farany fanitanana indrindrindrindra hoentinao an'ny mpijery ny fandarana saila zao amin'ny alina ity? Teny farany ngamba de misaotra Clémence nanasanay de zay amin'ny anaran'ny atokotiko Madagasikara ny talata maty moa ny tondrako ny resadresaka androany de misaotra anareo teknisianina rehetra ao ambadika koa nanatotosan'ny fandarana de ny afatra ngambany mitodika amintsika vahoaka malagasy andao tena anao an'izay azo rehetra atao amin'ity indray mitoraka ity fa raha izao zava-misy zao no mbola iverina iny zavatra efa niainantsika teo iny de tena angamba de tsy zavatra ho an'ny taranakitsika tsy zavatra ho an'ny vahoaka malagasy tsony eto ambonin'ity tany ity tena na même pas 1 mètre carré ana tany arangamba tsy ananantsika tsony satria manjaka tanteraka ny vahiny manjaka tanteraka ny kolikoly tena simba tanteraka le firenena tsy tena zavatra be deabe angamba momba an'izay fa tsy ho tapitra eto ny resaka fa de hoe andao ifidy miverina ety amintsika vahoaka malagasy zao ny fahefana de andao tena aneo fifidianana madio ary hijery tsara hoe iza le olona tokony hofidiana mba tsy ho voafitapitaka amin'ny zavatra fampanantenana diso fampanantenana pokaty indrindrandrindra olona tsy gasy zao ve ny andeha hofidiana zava-doza anie zany say ngamba fa de
makasitraka tompoko mankasitraka anao ihany ko Andriamatoa Jour Riveson ampatsahivina trano fa dia anao moa dia filopitarika ny jeune team eny amin'ny commune Talatamaty mifanjoy amin'izay indrindra dia mihetsiketsika ihany koa ny famitrahana ny KMMR na ny komity manohana ny Marc Ravalomanana any amin'ny faritra samihafa asany ianareo Talatamaty efa tafapetraka ve sa andalam-pametrahana efa andalam-pametrahana mihitsy ny commune Talatamaty ary tena tsara mihitsy io fananganana ny rafitra KMMR io satria raha ho any commune Talatamaty manokana fotsiny zao tsy voatery eo atokotiko Madagasikara ianao zay mihitsy moa ny objectif ny zavatra io satria be dia be ireo atoko politika te anohana ny président Marc Ravalomanana fikambanana isan-karazany be dia be mihitsy zany dia miditra ao anatin'io entité daholo reny miditra ao anatin'io KMMR io reny entité isan-karazany reny ya ka miresaka an'izay fametrahana KMMR izay tokoa dia misy hatrany moa toromarika izay nomeny ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ireo mpikambana ao anatin'izany KMMR izany sa toy ny any amin'izany no hoentintsika ato anatin'ny fandaharana dia ny zava-nitranga tany Moramanga farany teo anaraka an'izay fanadihadiana izay isika dia izay ihany koa no hoentiko hoentinay amaranana ny fandarana Saila zao amin'ny ity alina ity mankasitraka be dia be antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany toy ny mahazatra mankasitraka ny faly ihany koa ny sahana ny lafin'ny teknika napetan'ny sary sy ny feo tany amintsika rehetra tany dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny alalany ity fanadihadiana mikasika ny KMMR ity mandra-piona ary tompoko mazava ny afatra nataony Andriamatoa Marc Ravalomanana raha niditra mivantana nandritra ny fananganana ny KMMR tao anatin'ny distrika Moramanga ny tolakandro ny alahady lasa teo mila mirahina tsara hoy izy raha anatanteraka ny fifidianana mila manana fahavononana mila mailo mila mitandrina ihany koa satria tsy manaraka ny zava-boalaza ny lalam-panorenana ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny mila mailo betsika mila mitandrina be zao dia tsy maintsy apetrapetraka tsara daholo ny paikady rehetra ka dia mino afa tena favonany amin'izany ianareo satria amin'ny alalan'izay fananganana KMMR zay no ahafahana mamay an'ilay paikady sy manova aingana an'ilay paikady raha ilaina mafanomezana ny paikady ary manova azy aingana raha ilaina amin'izay tsika manana tsara satria raha mahita zavatra miseho amin'izao fotoana zao fa manao izay tiany atao zareo ho avy fotoana tsy anaketsika an'izay ho sarotsarotry ty fifidianana ty fahitako azy satria samy mieritreritra zay fantany zareo fa tsy manaraka ny lalàna voalaza ny lalam-panombenana na ny lalàna velona noho izany zany misy baiko hafa mety mena toromarika avy aty aminareo nareo amin'ny KMMR ao anatin'izany ny tiako Madagasikara miasa miaraka dia hoe aminareo hoe fahinoko anareo tonga maro be zao zavatra lehibe arao tsara zay toromarika omendrareo pitarika eo azy atao misy mivona amin'izay toromarika misy mivona dia tsy manaiky mahatoky anareo Moramanga satria hoanareo nahita expérience tsara zay zavatra naseho tamin'ny fividiana be ny tanàna farany teo tsy anaiky lemenana tsony tsika mitindry mandeha ty anisan'ny zava-dehibe tokoa izay resaka firaisankina izay sy ny fahasahiana manoloany izao tsy fanaran-dalàna miariary ataon'ny mpitondra fanjakana izao